zay ny amin'ny vao iny fa tokana ho fitaratra toe-karena sy ara-kolotsaina ny village de la francophonie etsy Andohatapiana mandritra ny fivoriam-be fahina ambin'ny folo ny firenena amin'ny teny frantsay izay ho raisin'ny Madagasikara ny 12 hatramin'ny 17 novambra izao. Ao anaty fanamorana izany hetsika lehibe izany dia niroso tamin'ny fifanovana ny mpiara-miasa ny komity mpikarakara ity fivoriam-be ity sy ny trano fiantohana ny havana. Mahazakatra mpitsidika 3 arivo ny village francophonie etsy Andohatapianaka izay mivalapatra ambony velarantany mirefy 2,10 hektara. Ny 20 hatramin'ny 17 novambra ho avy izao tokoa dia atokana ho fitaratra ara-toe-karena sy ara-kolotsaina ity toerana izay natao ambom-pionandreo solitenany vondron'ny firenena amin'ny teny frantsay ity. Ho voasolitena ao amin'ireo trano eva misy avaly sy roanjato ajoro mandritra taonio ireo sehatrasa maro samihafa. Satria ireny dia ilaina daholo ireny amin'ny fikarakarana ny sommet nisy niarahana tamin'ny Saint-Pau satria izy no amatsy rano toerana maro samihafa na eny amin'ny village na any amin'ny conférence na any amin'ny toeram-pisakafoana izay misy fifandraisana amin'ny francophonie ihany koa. Tsika fanentana maro samihafa ihany fatan'ireo mpitsidika fantatra nandritra ny fotoana fa andriamatoa tsoandre amin'ny hôtely an-tanàna village de la francophonie. Ao anaty fandraisana Madagasikara ny antian'ny fahenina ambin'ny folo amin'ny fivoriam-be firenena amin'ny teny frantsay hatrany tamin'ny fifanaovatsy ny mpiara-miasa ihany koa ny komity mpikarakara ty fivoriam-be ity sy nisy trano fiantohana ny havana. Karazana fiantohana roa ny natao sy ny vondra zany misy assurance anankiroa karazana no hoentin'ny assurance ny havana. Voalohany dia ny atao hoe assurance responsabilité civile ny organisateur na événement ohatran'izao. Zay zany ny manaraka io moa zany dia raha zavaina tsotsotra dia ny andraikitrin'ireo olona mpikarakara rehetra sy olona mpandray anjara rehetra zany no voariny io assurance io. Ny manaraka dia assurance santé. Io kosa dia entina zany hitsinjovana ireo mpikarakara rehetra ao anatin'ny mpikarakara rehetra amin'ny événement lehibe sy ny firenena. Zany raha ohatra ka misy accident misy maladia mahazo ireo dia izay fitsinjovana zay zavatra izay no antom-pisin'io assurance. miditra ho mpikamana ao anatiny les amis de la francophonie ihany koa ny havana mba hikarakarana ity fivoriam-be ity.